Firaisankina eo amin'ny samy malagasy no ilaina raha toa ka hifaninana amin'ny any ivelany. Firaisankina eo amin'ny samy malagasy no ilaina raha toa ka hitsinjo ny fananana iombonana, hitsinjo ny fampandrosoana ny firenena. Rehefa mbola misy malagasy mahanitra velona nefa misy malagasy manan-karembe dia tsy mariky ny firaisankina izany. Ka raha vao mbola misy any Madagasikara zany, raha mbola misy olona mandeha V8, raha vao mbola misy olona manan-karembe tsy hitanono, dia nefa ny sasany mitsindroka zara raha mahita sakafo isan'andro, dia tsy mariky ny firaisankina izany. Anisan'ny zavatra iray mampihemotra ny firaisankinantsika ihany koa ny fialonana. Rehefa mialona aloha dia sain-jaza izany, ary mila manaiky isika fa sain-jaza rehefa mialona. Tsy ny malagasy irery no manana an'io aretina io fa efa aretina malaza aty Afrika mihitsy io.